Fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao amin'ny valo latsakafo efa ny alina. Miaraba ary tompoko lasy tompoko vavy eto amin'izao fandarana ho azitsika izao amin'ity zoma mamaraparana ny herinandro ity. Miaraba ihany koa ny talian'ny famoahana ny gazety Corriere de Madagascar. Miarabanao Frank Ramanson. Miarabanao Sinezy ary miaraba koa zany ny rompiantsika amin'izao takarivo izao. Ya, efa ao anatin'ny fanomanana tanteraka ny fifidianana moa zany zao tsika eto Madagasikara. Ny vola eo anivon'ny senita efa apahany sisa no andrasana ary voalaza moa fa de hoe zareo norvezianina no hameno izany efa mitsangana ihany koa ny eo anivon'ny rantsana hitsara ny fifidianana na ny SOS nanao ny fenianana omaly amin'ny herinandro moa zany no fantatra ihany koa ny filohan'ny filan-kevitra ny fampihavanana na ny FFM manomboka efa miseho avokoa ny akamaroan'ireo kandida ilatsaka amin'izany fifidianana filoham-pirenena zany. Frank Ramanson, eo zao tsika amin'izao fotoana izao. Eny marina zany ary zao zany vao hitasorotra mazava fa tsy maintsy sisy ny fifidianana efatra am'roapolo jolay. Ny zavatra fantatra mban'izany nge dia ny hoe efa bouclé zany le financement le fifidianana. Raha izay faharoa nitsangana koa zany le cour électoral spécial araky ny teneny tokoa zany fa mandeha menalana ihany koa zany famaritana ny feuille de route. Ny fanamarina anankiray tsara fantatra angamba anatin'izay satria zay natao ady hevitra ty hoe inona no ataontsika hoe lalam-panorena hitonana an'le fifidianana. Nanazava zany manina ny filohan'ny HCC fa le lalam-panorena voafidy tamin'ny 7 novembre 2021 dia dikan'izany zany fa fonao azy to zany le revendication ataon'ny mouvance zafy sy ireo zakolafin'olona sasany takan'izy kopôla zay manolangatra assemblée constituante. Eo zany no hitatsika zany fa efa tonga efa aky ny tenen'ny hoe efa voafaritra daholo zany ny fepetareta ka de grosony fifidianana antsika ary zany koa moa zany natonga ny ireo candidature zay efa manomboka hitatsika zany zao fa mipoitra tsikelikely ary manomboka ny 8 avril zao no misokatra zany ny dépôt any amin'ny HCC de ho hitatsika eo hoe firmarina ka efa tapitra ny fepitona ny tena candidat fa amin'izao fotoana zao justo telopolo fa ny tena marina angamba ny tena isy raha misy de misy eo amin'ny 10 ao ny tena mety candidature ny fijeriko azy. Eo amin'izay filatsahako fidiny zay indrindra Frank Ramanson zary lasa resa be moa zany amin'izao fotoana zao ny filatsahako fidina manokana ho an'ny Premier Ministre lefitra misana ny fanajariana ny tany Hajo Andrianenina Arvelo. Ao ny milaza fa de mpamadika ny tolona izy, ao moa ny laza ihany koa fa de tsy nahandry ny andro zoma zany hoe le hoe tokony niatrika ny congrès ny TGV androany hatramin'ny rapitso. Izy angamo membre ny parti TGV tsy diso aloha tsy manantoko izy ary izy ngamo raha hitatsika eo amin'ny lafiny hoe zay zavatra zay dia manana soa izy ilatsaka ary efa milaza izy fa miarana plateforme zay hoe miara-miainga iny anaran'izy teo de hitatsika zany fa hoe inona moa noto hoe tsy maintsy tokony niandry ny congrès-ny TGV fa maninona raha nasina ny andro koa Andriamatoa lainy Recouvin nasina ny andro koa Andriamatoa Roland Ratsiraka nasina ny andro koa ny Andriamatoa Jean-Marc Sarkozy Mahamonjy etsetera ireo nge tamin'ny 2009 niaraka daholo ko maninona izy ihany nolazana fa mpamatika ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Ny tena mpamatika nge raha tena marina de ny Floratsvelona manino izy ny tsy nilatsaka tratran'le ninika ka manino izy ny tratran'le ni fa manino izy ny nanaiky totika ny terrain communauté internationale izy na tiny na tsy tiny nina sy fanazavana atao dia navelany teo le vahoaka ny loha zany fa zany zay moa tsy nanao anazy tamin'ny tolona 2009 moa za manokana aminay hoe prenao gazety fa manino reo olona reo marobe reo ny tena velany niahaka fotsiny zao ka nanomboka izy zany monony tena
hoe izy tsy latsaka de niadiniditsy Andriamatoa Jean Laniriko mpamatika ve zany Andriamatoa Jean Laniriko de io zany ny vice premier ministre Lefitra no latsaka dia manao kontena daholo ny tanao radio Antsiva, radio Viva manome lesona etika tsy manala an'le background n'le vice premier ministre kory izy rehetra dia mitantara zay tiany eo hoe tsisy etika hoe tsisy an'izao tsy ampy hoe mbola miaraka amin'ny olona goaikatsa hoe mbola zao manao anazy mialatsiny kosa fa bentany izy iny raha intelo zany lazaina fa tsy maha-légitimité ve zany lazaina koa ve zany eo amin'ny lafiny hoe sambange vao nisy président ny olona latsaka président teto hoe teto Madagasikara veto voatany sambany hoe tsy mahana bac -2 na bac -3 fa olona ingénieur voaka avy any ivelany manana ingénieur agroalimentaire voaka avy any Montpellier manana 3e cycle amin'ny environnement santé ka aizany hoe tsy manana background le olona manam-pahaizana izy zany ary matoa izy nahavita zavatra teo amin'ny toerana zay misy azy de nahanatrakefy izy na bentana na hanatrakefy izy na consultance ary zao de lazaina ndray fa hoe Tico Boy tany mitimo directeur de production ny Tico izy tamin'ny 1993 eritaona ihany izy ny tao de aveo izy directeur ny pêcherie mielakizy tora tsy diso stadidiko dikan'izany tsy niaraka tamin'ny Marc Ravaly manana zany izy tamin'ny ray Soarivo eo angeny mahagaga ny mpanao gazety namana sasany manao en compte dans le secteur hoe de tany mitimo izy de tary fa za aloha de manontany tena raha ohatra ny amoro tsy avona ny resahako de hoe zisy moa zany taiza tany mingaratsiraka izy da vosy tany mingara Valmana zay nandefa azy tany Marseille de zao zany izy nay zany manome lesona nefa nisy tenany azy tsy fatany fa olona mivadibadika am'izay zavatra zay natao olona tsy nitolona tamin'ny 7 sy 3 arivo nefa monsieur manome lesona amin'ny olona zay fantatra zava-bitany teto amin'ny firenena ka zay zavatra zay zany eo ihany koa ny radio Antsiva izy tsy manino zany fa radio Rahavavy izy iny nanao Ravalmana koa tamin'ny 2001 raha tsy diso ako izy koa zany ary tena mahafatsapo mihitsy de tamin'ny 7 nanao Ngaratsvelona de eo ke zany no mahavarina ihany am'le fomba ale olona masy de faly mihitsy tsisy etika zany veo izy de olona tokony hitona firenena veo ny olona hoe tsy nilatsaka tsy niandry ny congrès ny TGV de eo zany nome daholo ny mampahay politika zay nianatra politika tsy manam-pahaizana raha politika hoe mba ataovy ambonimbony aloha ny débat ary ataovy micadre tsara amina hoe situation zay misy ankehitriny tsy misy tonga zany mouvance Radioel zany ary tsy tokony izy koa mouvance Ravalmana satria efa nanao niny izy ro de tanao fa mipatitaky ny mouvance Radioel latsaky fidiana daholo ary zao lazainy Jean-Marc président leader hoe efa dans cette situation de crise nisy ny mouvance tsika zao fa miatrika ny fifidiana tapitra ty zany zao tapitra ny crise ka de miverina am'lony daholo zany vie politique de samy miverina am'izay antokony de samy izy afaka milatsaka hovidiana de vahoaka angeny tsara ny ataontsika hoe joli latsaka koa angamo ty fitondran'ny teteza mity ty ny olona ndre matonga Radioel nge tsy mbola voafidy président république fa ohatrany to manao fihetsika ny pomba azy fihetsika ohatrany fihetsiky ny filo teo aloha daholo hoe rehefa tsy miteny ny filo de tokony tsy zany no izy satria olona niakatra tamin'ny fitondrana koa ny filo Radioel tamin'ny alalana tao coup d'état zay mahatonga antsika mbola sanctionné zay nge no adininy rehetra anatin'ny kilalao io ary zay nataoko hoe nanaiky le feuille de route izy de tsy afaka nilatsaka na tsy nety nilatsaka fa raha misy nana volonté politique de je fais fi au juge de la feuille de route izy vaza fa anisany mety mahatonga n'izay karazana faneho-kevitra maro samihafa zay nge Franck Ramarson hoe maha olona akaiky ny filohan'ny tetezamita ny premier ministre Lefitra ary tokony hoe mba niandry ny toromarika na ny fiarahana amin'ny filo Radioel izy zany tena inona moa nandrasana toromarika Andriamatoa Balladur ve tany latsaka ny contre ny Chirac
ve milatsaka ve izy ve niandro ny toromaky ny Chirac hitany sara fa ary tsy anatiny antoko-teza ve zay zay ny mahavarina am'le olona hoe ny olona niteny hoe tsy maintsy ary azafaty fa nanaja misy izy ny hoe rehefa tsy milatsaka miara-tsy de latsaka izy ke inona no hoe andrasana toromaky tapitra moa zany le dille otrangialany koa tapitra ny dille zany hoe tsy latsaka izy de miara-tsy de inko ngialany riko fa nisy ny teny ve hoe mpamaty ngialany riko tsy nisy ny teny zany mihitsy fa ty ve zany avita mpivoatany zay matolo ajo andro any anarvelo de fosotra ny sasany hoe fa tsy izy mahana ny tena ataontsika hoe chance indrindra am'ireo candidat reo de atao zay hoe ampandamoka ny fidiarana azy fa mifanohy am'izay ndrindra Frankana Marson anisan'ny lasa niteraka resabe ihany koa le hoe vola eo anivon'ny fianakaviana no entina mampiodina ho filatsako fidiny io ny fianakaviana nge zany mety fianakaviana élargi izy ny vazaha zany hoe mahana ny fianakaviana izy fianakaviana nge mety fianakaviana kadinandriny mety zay mety fianakaviana gérézoanana ny hafa izy ny fianakaviana zanaky ny pifidi koa azadimo zany fa le olona matsy mandray atendrony ary zay natoko anao mbola tsy ampy le analyzeny le olona mahana réseau izy mahana zay réseau io zany niavany eo zay misy niavany nge mahana réseau ihany keo azadimo nge fa isan'ny fianakaviana lehibe eto Antananarivo izy ary tsy voavoalohany akory ny fianakaviana akaiky am'izay resako nanao politika nyreny nge député maire ny Kadinandriny dadatonony nge pasteur Andriamanjato dadatonony koa nge zany hoe Ramasson Emile dadatonony koa nge zany hoe professeur agrégé voalohany teto Madagasikara tena hoe akaiky am'mihitsy ary izy menakavy raha tsy diso niandra tamy Montpellier dolo ary izy moa gasy isan'ny voalohany any tamy Montpellier de Andriamanitra Philibert Tsirarana koa tany taloha zany hoe zany dikan'izany efa fianakaviana lehibe daholo zany ao anatin'le zay lazaina fa tsy hoe zao izy vonanao politika zao izy vo lazaina fa hoe novice izy nireto non zavatra tsy misy an'izany mihitsy raha nahita fotsiny ny parcours ny tsinotrakefa zay fotiny ny fahaizana nanao n'ireny foto-drafitrasy raha Madagasikara dans une période très très courte izy ny tena frantsay mazava ho azy fa zava-bitany de zavatra olona bâtisseur constructeur ary ataoko ngama fa raha olotrany reny hoe to candidat de qualité engany eo izy ny sasany hoe olany io de hitatsika fa vetivety de maneo couteau de croissance de chiffre nany de tiako lazana iko zany le resaky fanorenana tsy hoe ny olona manko rehefa miteny rehefa miresaky hoe fanorenana refondation de hoe fa manina anao mbola miaraka am'ireto olona zay hita tao eo aloha mpanao politika eto ngereo ina moa critiquenao an'izany angah mpanao politika ngeto hoe tsy maintsy olona zaza voaeritrero ny zaza voary zany no atsonao de nanao ireny any zany no atsona malagasy daholo ngereo ary zay natoko manao hoe izy am'le plateforme miaramiaina dia misy olotsotra misy association misy antoko politika miaraka aminy ary zay natoko manao hoe inona moa zany no tokony hoe tsikerana am'izay hoe fomba nanaovan'izay déclaration de candidature zany isaranao Frankana Marson teto amin'ny fandaranao izitsika tam'izao androany zao misoranao sinezy ary misoro tokoa zany ampiantsika fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92 renesinao amin'ny valolatsakafo efa ny alina